Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 10 andininy 10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Mirabanao amin'ny anaran'ny tompo, misaotra mbola manankaraka idinidinika aminay mba atonga ny Kristy ho fiainantsika tokoa. Ny iraky ny tompo dia manetry tena ny iraky ny tompo. Fa o Jesoa ao amin'ny Luka 7:12 ny andininy 10 hoe dia tahak'izany koa ianareo rehefa vitanareo zay rehetra nandidiana anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zahay, ny tokony ho nataonay ihany no nataonay. Maro no misaina ary miteny mihitsy aza hoe ratsy zany teo na koa hoe ratsy ranona no teo dia tsy vita mihitsy ny asan'Andriamanitra. Fanandratantena, fanandratana olona, firiariana, fieverantena ho zavatra izany. Anga Andriamanitra nila fanampiana taminao raha nahazo zao tontolo zao, vitany ny asany. Ny fitepony fonao aza tsy vitanao akory, tsy nisy famindreanao na de kely aza tamin'ny namelana ny eloko fa fanomezana maimpoana avy tamin'ny fahafatesan'i Jesoa izany. Vitan'Andriamanitra ny asany fa soavana lehibe no mba niantsony antsika ho iraka solon'ny Kristy. Noho izany aza mihevitena ho zavatra fitiavana ho ny tenin'Andriamanitra, tsy mirehare, tsy mihebohebo. Aza tonontononina fahatany ilay teny hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, kanefa mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra ny sasany mirere hoe nahavita zavatra. Mendrika anaovana fanompoana tsara indrindra Jesoa amin'ny fitiavana azy tsy misy fepetra. Ny iraky ny tompo dia manitry tena. Dia aritsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesoa arovy izahay mba tsy ho azo ny firiariana. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 10 andininy 10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.